ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehavako malalatra trety alakamisy fahatelo ny volana martsa ity. Ny mofinaina valahatra ao antsika anio dia ny Hébreu toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Hébreu toko fahasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo fakitsika amina ran'i Jesosy. Koa na dia ny fanikena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompoam-pivavahana ary nisy ny fitoeran'ny masina momba ny ety an-tany. Fa nisy taberna kely voavoatra. Ny efitra voalohany dia ilay atao hoe ny fitoerana masina, izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandoroana ditin-kazo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay ny toeran'ny mana sy ny tehiny Arona izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay nanaloka ny rakotra fanaovam-panavotana, tsy azonay lazaina tsirairay ireo ankehitriny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia miditra mandrakariva ao amin'ny taberna kely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompoam-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idira mpisorona be irery ihany indray mandeha isan-taona. Ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra raza eteriny noho ny an'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no anambarahan'ny fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny taberna kely voalohany. Fanoharana zany amin'izao andro ankehitriny izao ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana fa namany zavatra hohanina sy zavatra hosotroina sy fanasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavin'ny andro fanovana. Ray masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistilany Hébreu dia nosoratana ho an'ireo jiosy niova kristianina ry havako. Ka any ka mora amin'ireo jiosy kristianina no mahatakatra ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy. Raha ohatra ka ireo jentilisa niova kristianina hoe ny korintianina, ny galatianina, ny efesianina no mamaky ny epistilany Hébreu dia sarotra aminy satria misy fomba mpivavahana be dia be, sorona sy isan-karazany izay hitantsika amin'ny Levitikosy izay sarotra ny mamantatra azy raha tsy nilona tamin'ny testamenta taloha dia sarotra tamin'ireo jiosy ireo jentilisa kristianina mamaky ny epistilany Hébreu. Voalaza rahateo fa mety ho Apolosy na Barnabasy ve nanoratra azy. Fa izao izay resahiny epistilany Hébreu zany ho an'ireo jiosy niova kristianina dia fanazavana fa ao amin'i Jesosy no misy ny fahatanterahany fihetsika maro samihafa natao tao amin'ny tempoly. Jesosy no manazava ny ireo karazana sorona ao amin'ny testamenta taloha. Zany hoe jeren'ny epistilo any Hébreu ao amin'i Jesosy avokoa ireo fombafomba mpivavahana, ireo karazana sorona, ireo fanatitra isan-karazany ao amin'ny testamenta taloha. Ary rehefa jerena amin'i Jesosy ireo dia mazava satria Jesosy ilay sorona zanak'ondrin'Andriamanitra ary Jesosy koa no ilay mpisorona be zay nitondra ny fahotan'ny olona teo amin'ny hazo fijaliana. Raha ohatra ka mamaky ity Hébreu toko fahasivy ity isika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia miresaka lafin-javatra roa izy. Ny voalohany dia miresaka fa Jesosy ilay tena fantaterahan'ny sorona mazava ho azy. Fa ny faharoa dia ny fahafohanan'ny karazana sorona maro samihafa sy ny mahatsinitsinina izay mety ho karazana sorona sy fomba mpivavahana ataontsika ivelan'i Jesosy. Zay ny teneniny io manao hoe andiny fahasivy, fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny izao ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka amin'ny fieritreretana. Zany hoe tsy na inona karazana sorona ataontsika ivelan'i Jesosy dia hoy izy ny andiny fahafolo manao hoe namany zavatra hohanina sy zavatra hosotroina
sy ny fanasana samy hafa ihany. Zany hoe mijanona ho zavatra tahako ny hoanina rehetra ihany. Raha manatitra sorona fanatitra hoanina, fanatitra latsadraka hoanina rehefa aveo de toy ny zavatra hoanina rehetra ihany iny ozy, fa tsy afaka manadio, tsy afaka manafaka ny olona amin'ny fieritreretana. Fa ny fanatitra nataon'i Jesoa kosa de tsy mitovy mihitsy amin'ny zavatra hoanina, tsy mitovy mihitsy amin'ny zavatra mety ho hita andavanandro, fa fanatitra manokana. Dia mampianatra antsika fotom-pinoana anankiroa lehibe ity epistilo any Hébreu ity ry havako malala. Ny voalohany ampianaran'ny saotra masina antsika de ny amin'ny hoe lanja n'lay eukaristia zany, mahazava-dehibe lay eukaristia. Lay eukaristia zany a lay fanasana masina izay hoanina de tsy mitovy amin'ny zavatra hoanina andavanandro. Io momba ny eukaristia io de niteraka fisaraham-bazana, niteraka fisarahan-tsaina sy fisaraha-piangonana mihitsy aza tamin'ny nandritra ny taona maro. Fa eto dia manantitrantitra izany epistilo any Hébreu azotsika tarafina tsara hoy izy anatin'ilay fonteny amin'ny 10:10, fa namany zavatra hoanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samy hafa ihany io, de fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piaviny ny andro fanovana. Zany hoe raha ohatra ka tsy teo Jesoa, tsy tonga Jesoa, dia ireny karazam-panatitra natao tany amin'ny testamenta taloha rehetra ireny de marina fa fanatitra izy nitondra ny famelan-keloka nataon'ny olona tany amin'ny testamenta taloha. Fa hoe ny epistilo any Hébreu manao hoe aloka ihany iny, mandra-pahatonga n'lay fanovana. Fa rehefa tonga lay fanovana, tonga Jesoa zany, de mazava fa izao tsy tena nahafaka ny fieritreretan'ny olona, tsy iny le tena izy fa aloka ihany iny. Fa rehefa jerenao amin'ny Jesoa de zao ao amin'ny Jesoa ny tena misy ilay fanavotana. Varenantsika lay eukaristia. Ny eukaristia amintsika pino dia milaza ny fandraisana, ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy Tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Io somary misy fahasamihafany ihany somary misy fahasamihafany ihany. Tsy de le fahasamihafany loatra akory no rohitintsika amin'izao toetrandro iainantsika izao. Fa samy ny zava-dehibe dia tsy lay fahasamihafana loatra. Raha ohatra mantsy ka jerena de niteraka adi-pampianarana maro izy io. Tao amin'ny fiangonana zokintsika raha zay nazy ilazana azy, ara-panahy, katolika romanina na rahavavy, dia ny eukaristia de nataony hoe nisy lay ataony hoe fantatritsika tany amin'ny catéchomène antsoina hoe transsubstantiation. Zany hoe rehefa manatona latabatra masina zany isika pino, ny fiangonana ny havantsika katolika, dia lay mofo dia miova ho tenan'ny Kristy. Io de fampianaran'ny Thomas d'Aquin zany, Saint Thomas d'Aquin, izay noraisina tamin'ny filozofia ny Aristote. De ny hoe ny filozofia ny Aristote izay nampiariny Thomas mo raha teo moa, de ny hoe ny zavatra rehetra eto ambany masoandro, ny zavatra hita maso rehetra dia miseho amin'ny endrika anankiroa, zay nazo ilazana azy tsoriny. De ny hoe misy any antsonina hoe accident, de misy ny antsonina hoe substance. Raha ohatra ka misy boky eo ambany masonao, de izao io boky io dia misy ny accident amin'io boky io, de le azonao tsapaitanana, iny le boky. Fa misy ilay substance, ilay mahatena boky azy, tsy azonao tsapaitanana fa ao anatin'io boky io, tsy azo sarahana io. Ohatra hoe ataovy hoe misy rano eo ambany masonao, io rano io de misy ny antsonina hoe accident, lay rano io zany lay madio iny sasanao iny ny antsonina hoe accident. Fa ilay substance kosa, lay tena maharano azy, de ao anatiny io accident io. Tsy hita maso izy fa ao anatiny. Ny zavatra rehetra zany de zao amin'ny fampianaran'ny Aristote, dia misy ny accident, la hita maso, tsy azo tsapaitanana, misy kosa le substance na substantia izay tsy azo tsapaitanana. Fa misy ary ao anatiny lay accident izy. Dia rehefa tonga ny fotoanan'ny sorona masina, fotoanan'ny sorona masina, dia rehefa ataony sorona masina dia manandratra manao zany ny pretra,
na ny mpitondra fivavahana dia miova araka ny tenin'ny tompo manao hoe ity ny tenako sy ity ny rako dia amin'ny fampianarana ntsony hoe transsubstantiation dia miova ilay tenany lay mofo zany na lay divay de miova ho tenany Kristy marina tokoa, miova ho tenany Kristy marina tokoa. Zany hoe lay accident mijanona ho accident ihany fa le substance zany miova. Zany hoe raha mijery lay osity zany ianao de zao mijanona ho mofo ihany ny endriny, mijanona ho mofo ihany izy, lay accident zany. Fa le substance ao anatiny no miova. Zany hoe le tsy hita maso ao anatiny, tsy azo sapataranao ao anatiny, iny le substantia no miova ho tenany Kristy. Zay mahatonga le teny hoe transsubstantiation. Zany hoe raha ohatra ka manatrika ny lamesa ny avantsika katolika de zao amin'ny fotoana andraisan'lay Eucharistie, amin'le fotoana andraisan'lay anatrehan'lay Eucharistie zany dia miova ho tenany Kristy ilay mofo, lay hostie iny zany. Ny accident tsy miova akory fa accident ihany iny, tsy hoe iny zany fa de lasa misy tanana kely sanatrina misy tsotr'izay loatra, fa mijanona ho accident, mijanona ho mofo ihany iny, fa le ao anatiny ao lay mahamofo azy le substantia miova tenany Kristy. Zay mahatranssubstantiation ho azy. Dia za moa tsy sarotra azavaina amin'ny lafiny scientifique tsy zay loatra zava-pinonintsika. Ny protestanta no teny manao hoe tsy Martin Luther moa de niteny eny consubstantiation io zany hoe sady miaraka misy ao amin'io mofo io ny tenany Kristy sy ny sy lay mofo zany. Ny protestanta no ataontsika hoe ny réformé dia nanao hoe mofo fotsiny io mijanona ho mofo io fa fahatserovana io, tenin'ny Kristy de fahatserovana io fa tsy tena na io mofo na io tenany Kristy io ny protestanta. Fa ianao kosa de mandray lay mofo lay tenany Kristy ampana amin'ny fotoana andraisanao iny dia mofo no raisanao, fa izao amin'ny alalan'ny finoana no andraisanao an'lay Kristy izay mamela heloka anao. Tsy adevitra ny fahasamihafantsika ravako malala efa tsy am'zany tsony ny fiangonana ankehitriny. Fa izao ny zava-dehibe dia rehefa manatona ny Eucharistie ianao de mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra, mahatsiaro famato anao Jesosy, mahatsiaro famelan-keloka nataon'ny tompo anao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izay moa ity carême ity tsika de miara-mamakivaky izany fahorian'ny Kristy izany. Ka rehefa manatona latabatra masina ianao de tsy anatony zany amin'ny fahazarana. Tsy metra-panontaniana amin'ny hoe tenany Kristy ve ity sa mofo ety tsy am'zany intsony. Ny zava-dehibe de ny fahatserovanao fa lay Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Ary io no mahamarina ny toriteny nataony Yves Congar. Yves Congar nanao toriteny ndray maka fampianarana moa maromaro koa nanohatra article anankiray izy, nasoratra anankiray izy ao anatin'le boky antsoiny hoe Verbum Caro, raha tsy diso andininy fa any amin'ny 520 any angambany izy io. Nazavainy mbola nazavainy raha teo koa ao anatina misy boky anankiray antsoiny hoe Namin'ny Sanctam zay, dia tsy tadidiko na any amin'ny 90 angamba lay izy. Nanazavany ity pretra katolika isan'ny teolojianina katolika lehibe indrindra tamin'ny tojato niainantsika ity nanazavany fa izao izy ny fivavahana kristianina dia tsy tahaka ny tsy culte tsy fanimpom-pivavahana mitodika amin'ny ataontsika hoe divinité loatra, na mitodika amin'ilay hoe fomba-pivavahana raha zany azo ilazana azy. Hoy ity rangahy pretra katolika ity Yves Congar hoe ny fivavahana kristianina nge ozy tsy miivo amin'ny fombafomba, tsy miivo amina zavatra endrikendriky ivelany, fa miivo amin'ny finoana, miivo amin'ny finoana. Azonao sary-tsaina ve zany hoe pretra katolika manao hoe ny fomba-pivavahana dia miivo amin'ny finoana, miivo lasa mikisaka any amin'ny finoana ny mahavita tonga ao an-tranon'Andriamanitra ianao, tsy tonga hanao fomba-pivavahana fa tonga ino ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra. Azonao sary an-tsaina ve zany fikisahany zany.
zay mahatonga atsika manao hoe efa tsy de tena amin'ny ady hevitra ady-pampianarana intsony na ny katolika na ny protestanta am'izany lafiny ataontsika hoe eukaristy zany marina fa misy ny mahasamy hafa azy ekena fa ny akabeazo amin'ireo teolojiana na katolika sy protestanta era-tany a de efa miara-misaina fa ny zava-dehibe dia ny fahatserovana ao anatin'ny eukaristy fa maty ilay zanak'Andriamanitra, fahatserovana ny fitiavan'Andriamanitra ary ny mpino rehetra de miara-miondrika amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany ary mahatsiaro famelan-keloka eo am-panatonana ny eukaristy na eo am-panatonana ny latabatra masina. Ny tokony izay ny tiany epistilo any Hebreo ty tanàna afaka malala mampitodika atsika ao amin'ilay fitiavan'Andriamanitra, mampitodika atsika ao amin'ilay fahamasinan'Andriamanitra, mampitodika atsika ao amin'ilay hoe itsika rehefa mandray ny fanasany tompo, itsika rehefa manatona ny latabatra masina, itsika rehefa manatona zany eukaristy masina izany de izao tokony hatsiaro fa fameran-keloka ny dikan'izay vita fihavanana amin'Andriamanitra, tafiditra ao amin'ilay hevitra masina indrindra Jesoa nitondra ny fahotantsika, zany hoe itsika de afaka manatona an'Andriamanitra noho ny amin' Jesoa. Fa ny faharoa avako malala zay aseho ny tendentsotra masina ity dia ilay amafisiny epistilo any Hebreo ihany io, ilay fiovana eo amin'ny fiavahana mihitsy. Ny fiavahana ny testamenta taloha dia manaraka ny ataontsika hoe ny fomba-pivavahana levitika na ny fanompoana levitika. Mazava ny fanompoana levitika ao amin'ny testamenta taloha izay verimberiny io misy fomba isan-karazany, misy lovia volamena, misy ditika azo manitra, misy taberna kely, misy mofo aseho, misy fomba isan-karazany. Zany hoe ny fanompoana an'Andriamanitra dia fanompoana miorina amin'ny ataontsika hoe fanompoana levitika, miorina amin'ny ataontsika hoe sorona, fomba-pivavahana sy ny sisa rehetra. Fa eo no fa niova kosa zay rehefa tonga Jesoa, niova zay ary lasa tsy fanompoana levitika intsony fa lasa fanompoana izay fanompoan'ny apôstôly, lasa fanompoan'ny apôstôly. De jereo tsara lay avany amin'ny fanompoana levitika makaty amin'ny fanompoan'ny apôstôly. Raha toa ka manaraka tsara ny fanompoan'ny apôstôly isika, manompoka amin'ny asan'ny apôstôly, manompoka amin'ny afatry Jesoa, inona moa ny fanompoan'ny apôstôly? De zavatra jereo tsara naterahan'ny fiangonana de zao voalohany indrindra ny toriteny, ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe lasa nanome toerana kokoa ny fanompoan'ny mpaminany, ny fanompoan'ny mpampianatra, ny fanompoan'ny fitezana, ny fanompoan'ny fanabeazana. Tsy lay fomba-pivavahana be deaibe zany tao amin'ny testamenta taloha zay fanompoana levitika io tsika teo, io teneny epistilo any Hebreo hoe aloka ihany izy iny, misy fetra ihany izy iny, tsy hoe tsy nilaina akory fa nitaiza nahatonga atsika nahatakatra hoe inona moa ny tena tian'Andriamanitra, inona ny hevitry reny rehetra reny. Tsy takatra tsika mihitsy ny fahamasinan'Andriamanitra raha tsy mamaky tsara ny fanompoan'ny levitika itsika. Tsy azotsika tsara mihitsy ny Andriamanitra de sarotiny hatramin'ny tsipiriany amin'ny fahamasinana raha tsy mahatakatra tsara ny hevitry ireo sorona isan-karazany eo amin'ny bokin'ny Exodosy, Levitikosy itsika mianakavy. Zany hoe rehefa mamaky ny testamenta taloha isika dia ny zavatra asehon'ny testamenta taloha amintsika dia Andriamanitra masina, tsy azo vazivaziana. Araka ny tenin'ny Levitikosy manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina. Saingy izay fahamasinan'Andriamanitra izay dia mitaky fomba isan-karazany amin'ny bokin'ny Levitikosy. Tsy afaka manatona azy isika ary na olona vitsy ihany no afaka manatona azy, fa amin'ny alalan'ny fomba isan-karazany no anatona antsika n'Andriamanitra. Dia rehefa tonga kosa Jesoa, de Jesoa no itenen'ny epistilo any Hebreo io, Jesoa no lay sorona tanteraka, lay mpisorona be zay nanadio atsika ary nanome heviny an'izany zavatra be deaibe nitranga tao amin'ny testamenta taloha zany. Teo tsika manao hoe nazava kokoa zany ilay fanompoana. Ny aingana avy any amin'ny fanompoana levitika de nanjary io fa fanompoan'ny apôstôly. Ny fanompoan'ny apôstôly zay iainan'ny fiangonana manaraka ankehitriny de miorina amin'inona moa? Amin'ny tenin'Andriamanitra. Miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary miorina amin'ny fizarana ny sakramenta.
ro teny ireo no azo lazaina hoe nanamarika ny fanompony apôstôly. Zay ny tenin'ny Jesosy anke miteny hoe dia ary niangona reo fiangonana atsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia nazoto nianatra ny tenin'Andriamanitra sy namaky ny mofo izy ireo. Mety ataontsika hoe tsotra ny fanompony apôstôly saingy nisokatra kokoa zany io no mahatonga ny fiangonana ankehitriny mana fisokafana kokoa ary misokatra amin'ny alalan'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Dia zay mahatonga hoe ministera lehibe na ny fanompona lehibe ny fiangonana de ny fanompony ny mpaminany mampaminany ny fiangonana. Tsy ilay fampona ataontsika hoe levitika ilay hoe fiangonana manao fomba am-pivavahana be de tsy zay loatra. Iny efa nataon'i Jesosy iny. Fa izay tena mahafiangonana ny fiangonana ka antopisitsika dia mpaminany. Mitondra ny tenin'Andriamanitra, ny afatr'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao. Mitaona ny olona hitodika ao amin'Andriamanitra, mitaona ny olona handray lay famelan-keloka nataon'i Kristy indray makatao amin'ny azy fijaliana. Izay ny fanompony ny testamenta vaovao. Ary zay ny tiany ty epistily ho an'ny Hebreo ty ho takatr'ireo jiosy miova kristianina hoe zao no izy miova na ny marimarina kokoa. Misy zava-baovao nentin'i Jesosy. Ny zava-baovao nentin'i Jesosy ka tokony iaina ny fiangonana ankehitriny de zao ny fanompona miorina amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra eo afovoan'izao tontolo zao noho ny am' Jesosy. Andriamanitra manakolazaina amin'izao tontolo zao. Andriamanitra manakolazaina aminao ankehitriny noho ny am' Jesosy. Ary ny faharoa de zao ny fizarana ny mofo na ny Eukaristia. Ny Eukaristia de zao marina loatra mifamatotra amin'ny epistily ny Hebreo ty hoe fandraisana ny famelan-keloka ny vazika tery aloha fa manambara fiombonana, manambara firaisan-tsaina. Zany hoe ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara ny fiangonana. Dia ao anatin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana. Manao lay ministera zay ataontsika hoe apôstôla, lay ministeran'ny apôstôly. Dia milaza fa mitory fa na dia maro azysika de iray ihany. Ary zay ny dikany antsoin'iny hoe Eukaristia. Nandray ravako malala ohatra mandeha ho azy amintsika ohatra mahitany ohatra hoe nahoana mono misy fiarabana apôstôlika ao anatin'ny fiangonana. Maninona ny fitaovam-pino manomboka amin'ny fiarabana apôstôlika. Nahoana ny soratry Paoly isaky manoratra taratasy izy de manomboka amin'ny fiarabana apôstôlika. Nahoana ny soratry Petera manomboka amin'ny fiarabana apôstôlika. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, ampitoboina aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ampitoboina aminareo ny fiatana sy ny sisa rehetra amin'ny soratra masina. Ilazana fa io fiangonana zay misy antsika io de fiangonana manaraka ny fampianaran'ny apôstôly. Tsy fiangonana ny potra tena ny vanim-potoana tena, fa fiangonana manaraka ny fianaran'ny fampianaran'ny apôstôly ary fiangonana miorina amin'izany zavatra nataon'ny apôstôly zany de ninona ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy ny fizarana ny sakramenta. Ary eo ny mbola amafisiny iterangantso ny hoe ty pretra ivokongary ty hoe amin'ny fotoana rehetra izay ivorian'ny fiangonana de tokony ho reny tenin'Andriamanitra. Azonao soratsaina ave hoe pretra katolika ny manao an'izany fampianarana zany. Zay mahatonga antsika mieritreritra mandrakariva manao hoe ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika io de fahasoavana. Io no mahatonga ny protestanta mahatonga antsika manao hoe ny fitaovam-pivavahana de fitaovam-pivavahana fideranan'Andriamanitra. Tsy fitaovam-pivavahana famerenana ny sorona nataon'i Jesosy akory, fa fotoana fisaorana an'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fitiavan'Andriamanitra noho izy nanolotra ny zanany. Dia fofalifaly mandrakariva zany no tokony ho ao an-tsaintsika rehefa mandeha mamonjy fitaovam-pivavahana isika. Ary fo mibebaka mangataka famindram-po manaiky anolo-tena sy manaiky anetri-tena ao anatrehan'Andriamanitra. Ravako malala mamonjy fitaovam-pivavahana alahady isika, mamonjy fitaom-pandraisana dia aokary tsy handeha amin'ny fahazarana. Satria Andriamanitra naniraka ny zanany tetỳ amin'izao tontolo zao tsy fahazarana. Mafy tamin'Andriamanitra ny namoy ny zanany io antsika. Ary tsy ny fomba mpivavahana ataotsika akory no zava-dehibe, fa ny finoatsika an' Jesosy ho mpamela heloka. Tsy raha endry zavatra mety ho ivelany, tsy hoe tsy ilaina akory zany.
tsy hoe tsy ilaina akory ny ataontsika hoe latri ntsena hoe latri izay amy teny frantsay fa nalaina tamy teny grika izy io laina tamy teny grika izy io latria zany hoe latria zany hoe nazona teny mazarany avtsikema hoe liturjia tena ilaina ny latrina ny liturjia tena ilaina mihitsy lay hoe nantsena hoe liturjia de lay fitaompivavahana atokana ho an'Andriamanitra lay fomba vavahana tokana ho an'Andriamanitra fa izao rehefa ko malala izany latri zany na zany liturjia ataontsika izany de tokony liturjia miivo na mitsatoka ao amin'iza ao am' Jesosy Kristy tompo tsisy heviny mihitsy raha tsy manjary fahaza raha ohatra ka mieritreritra ny latri ho misaraka am' Jesosy tsika dia mieritreritra ny fitaompivavahana ho sanatry mirakla hoe fanaovana mirakla fa tsy zay le avako malala ny fitaompivavahana kristianina de fitaompivavahana atao amin'ny finoana mahafitaompivavahana azy de fitaompivavahana atao amin'ny finoana eo Andriamanitra mino ianao fa eo Andriamanitra ary ny fomba mpivavahana rehetra zay atao anatin'io de zao fandaminana mba hisian'ny fiombonana mba hisian'ny fahamasinan'Andriamanitra mba hisian'ny filaminana fa tsy hoe tsy hoe fomba mahajika sanatry manokatra ny fon'Andriamanitra na manokatra ny mason'Andriamanitra tsy zay ny dikany teny hoe liturjia amitsika fa liturjia de ataotsika maneho ny fiombonana maneho ny firaisampotsika zany hoe maneho ny fahamasinan'Andriamanitra fa tsy hoe fomba majika akory izy iny tsy zay loatra ny finoanao no manokatra ny fon'Andriamanitra ny finoanao ao anatin'ny fampiarana ny liturjia io ny finoanao entinao an-tranon'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fitaompivavahana io no manokatra ny fon'Andriamanitra io no andraisanao famelan-keloka ny finoanao manatona latabatra masina ny finoanao mandray ny tena sy ny ranon'ny tompo no mahatonga anao manana fiainana afaka malala aokary tsy anompo amin'ny fahazarana isika ko raha mandeha miankina ianao na mandeha manana latabatra masina de reto zavatra telo lehibe reto vatsina voalohany de zao andeha hivavaka ianao tonga any an-tranon'Andriamanitra ianao nda izao ny finoana atao zava-dehibe mino ny fitiavan'Andriamanitra mino fa maty ho anao Jesosy faharoa tonga any an-tranon'Andriamanitra ianao hivavaka andray latabatra masina de izao maneke fiombonana ambe sy ny maro maneke fiombonana zany hoe tsy miangona rery ianao tsy hoe tonga any an-tranon'Andriamanitra ianao de mipetraka rery fa mandray sanjara amin'ny hira mandray sanjara amin'ny fifaliana mandray sanjara amin'ny fiombonana ao anatin'ilay fiangonana ary ny fahatelo tonga any an-tranon'Andriamanitra ianao de izao tsarovy fa hiteny aminao Andriamanitra rehefa ao anatinao itoepo io iaino an'Andriamanitra toe-po iombona amin'ny mpiara-mivavaka aminao de izao mino fa hiteny aminao Andriamanitra fa ny antony fitaompivavahana de izao iaino hiteny Andriamanitra ampiombon'Andriamanitra amela heloka Andriamanitra ampiavan'Andriamanitra ka ho an'izay rehetra migadona ao an-tranon'Andriamanitra anatona latabatra masina ny Eukaristia andray ny sakramenta iaino ny tenin'Andriamanitra de izao mampanantena famelan-keloka ho azy Andriamanitra ary mampanantena fiainana ho azy ary tokony ho vonina izy handray zany hivavaka sika riavako tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay fa ao aminao ihany misy ny fiainana ao aminao ny misy ny famelan-keloka ary manaitra anay ianao tsy hanompo anao amin'ny fahazarana fa anompo anao amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokiana ny fitiavanao tompo saotranao zahay fa ny rahanao ny nanadio anay afaka tamin'ny pentipetiny izao tontolo zao mandoto ny fanoloran-tenanay manafatra anay ianao fa tsy ny fihetsika tsy ny asanay ny mahamarina anay ao anatrehanao fa ny finoanay ny famelan-keloka natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao de ndreto zay tompo miandrandra famelan-keloka aminao ho an'ny firenena ho an'izao tontolo zao am'izao andro sarotra mampisy korontana eran-tany zao meteza mindra fo tompo ampiavano izao tontolo zao fa Andriamanitra ny fampiavanana ianao vavak'izay tompo ho an'ny zanakay vavak'izay ho an'ny tanoranay vavak'izay ho an'ny fiangonanao akatoko zao karemy zao fangio zahay tompo
am'fifankatiava, omeo fanetretena, tario lalana amin'ny fifankatiavana sy ny fiombonana. Aoka ho hitanay fa ny zanako ao malalanao dia nafoinao. Angiry firy eo amin'ny toerana misy anay. Sitranony marary Jesosy, ampahirezo ny reraka. Omeo anay ny fahazavan-tsaina amin'ny fanomponanao. Amasino izahay ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.